Andriamato laza Razafierson nivoaka tamin'ny fanginany ny antoko RCR manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Andrasan'ny vahoaka malagasy sisy lany ny fanambarana tamin'ny herinandro iny toy tamin'ity herinandro ity mahakasika ny fanohizana ny tolona izay ataon'ny tanora fanavaozana eto amin'ny firenena. Fotoana ve izao idinan'ny RCR ihany koa toy ny tamin'ny taona 2024 izay nitaritana anao teny amin'ny kianjan'ny 12 Mey mihitsy zany. Anampy ny tolona ve laza Razafierson sy ny antoko RCR manoloana izao zava-misy izao. Miaraba anareo telo mirahalahy, miaraba ny vahoaka malagasy manaraka ty fandaharana ty dia misaotra anareo metraka fanontaniana eto androany. Alohan'ny hamaleko ny fanontanianareo angamba dia mitodika aloha amin'ireo nitonam-pahoriana tao anatin'izao tolona zao. Mafy ary mafy koa raha mandao zanaka mandao ray aman-dreny noho ny amin'ny antony fitakiana zo fototra. Mampahery fianakaviana ary mitondra ny fampianonana ho anazy ireo avy amin'ny mpikambana rehetra. Eo ihany koa ireo naratra izay mitondra takaitra amin'izao tolona izao. Tsy ho veromaina ireny satria mampiavaka an'ity tolona ity dia tsy tolona taritina mpanao politika fotsiny fa tolona miainga avy any amin'ny vahoaka ray manontolo. Mankahery ireo rava-fananana ihany koa fa mafy raha zavatra naorina tao anatin'ny taona maro ho rava ao anatin'ny ray minitra monja noho ny fanararaotana ataon'ny hafa. Amaly le fanontaniana hoe andray anjara amin'ny tolona ve? Ianao ihany moa ny fanampatsiahy azy teo efa tany amin'ny taona 2024 voataritarika tamin'ny taona 2024 mbola nitoy ny tolona ny anarana nitoko raha teo tolona tambaben'olom-pirenena namparaisiny andraikitra na rassemblement des citoyens responsables mitoy ny tolona. Amin'izay io ny zava-misy amin'izao zany ahoana ny fandraisanareo RCR tolona an'io zava-misy io hoe le endriky le tolona zany ve mitovy amin'le hoe zavatra eritreretinareo? Ny zavatra mety hitranga angamba no fatarina aloha ahafantarana hoe inona ny tokony atao dia rehefa fantatra ny tokony atao dia omena ny vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy. Samy efa malala isika fa rafitra maty izy io. Io anie tsy resaka hoe mpitondra fanjakana anankiray na roa no tsy mahomby eto amin'ny firenena. Efa fantatritsika fa tsy mandenga eny any amin'ny hopitaly, tsy mandenga eny any amin'ny fanabeazany, tsy mandenga eny fandriampahalemany, tsisy nina mandeha eto amin'ny firenentsika. Tsy ho azavaina intsony angamba le fanovany-rafitra hoe maty tokoa le rafitra izay. Fa ny zavatra mety hitranga eo na raha mitohy tolona io ampahafantarana mpitondra fanjakana na isy fabangana mpitoerana eo tsy mety atafatsangana ny fitondrana intsony mihitsy na rezima politika intsony tsika na koa hitatra amina krizy lavabe isika raha ohatra ka tsy mamaha olana na mpitondra fanjakana raha tsy mihaino ny etahitam-bahoaka dia isy krizy foana ity isanandro dia miamilentika firenena io satria ireo mpianatra tsy mianatra, ireo tanora miabandonena mampijanona ny asany, ireo mpandrarà mampijanona ny asany milatsaka eny an-kianjareo dia misy fiatraikany amin'ny toe-karena. Dia toe-karena talohan'ny tolona efa ratsy. Ao anatin'ny tolona vao maika miaratsy noho izany vao maika miaratsy ny mahazo ny mpitondra. Izao tontolo izao tsy afaka anao investissement eto milefa daholo ny mpandrarà, manakatotrany daholo ny mpandrarà rehetra very ny asa vao maika ianareo ho sahirana. Ny sianareo fahatelo na ny zavatra mety hitranga fahatelo dia hitsofoka ao anatin'ny fanovàn-drafitra isika. Fanovàn-drafitra zany dia eken'ny be sy ny maro izy amin'izay fotoana izay ka hiditra ao an-databatra boribory ny be sy ny maro hoe ndao inona le rafitra tiana ho apetraka. Misafidy zany ny mpitondra fanjakana na isy vakansy de poste eo satria hiala tsikelikely ireo mpitondra ireo satria efa tsy nahita fahombiazana eo. Tsy anareo mpitondra rehetra akory ny diso ao anatin'izany fa le rafitra mihitsy no tsy mamela anareo anao zay tokony nataonareo hatramin'izay. Amin'izay fotoana izay hiala tsy moramora ao ireo olona reo raha tsy hoe hijanona inam-bola fotsiny anga dia mandraika rama fotsiny tsy mihodina angeny administration amintsika zao dia mandraika rama ve zany ny olom-boateny rehetrarehetra ny faritra rehetrarehetra any nefa tsy misy miasa, tsy misy mamonjy birao fa miandry ho toy ny tolona. Ahoana moa tsy andraisana anjara amin'ilay tolona amin'izany? Na nyteny azy izahay tany am-boalohany hoe any tanora io jiro sy rano angeny ny atomboany io eto ny anarareo tokony hisaorana. Misaotra baba, misaotra ny Clémence Rary Nirina, misaotra ny Lira Faralahy nandeha nanatitra ny bidon sy labji teny amin'ny Sénat iny. Fantatritsika ny atom-bolin'ilay tantara. Misaorana be deaibe koa ireo tanora ny rejoindre namonjy an'ilay tolona zay ny mpianatra université. Isaorana be deaibe ny mpanakanto
nanampy an'le tolona ny influenceur rehetrarehetra manerana zao tontolo zao ny diaspora malagasy zay nanangana pankarte manerana ny mahasoevo rehetrarehetra eran'zao tontolo zao tsy vitan'olona tokana ny fanovana rafitra ny andrasantsika zany zao a de ny mpitondra fanjakana raha itovy fisainana mivoaka malagasy fa raha mbola malagasy koa na mpitandro filaminana andrasantsika ny fiovahan-kevitra hoe ianareo ve mba isany manataranaka ka mijereo reto tanora mijoro reto a ho avelatsika naparary nge zareo nahita mikolo ny dradradrada teo e mankaheranao zany lahy fa ohatran'ireny ny tanora ilaina anaovany ty fireneny ty fanontaniana mahitsika ndre manto lazaraza ferson ianao zany tsy hoe ny ambojatovo sady tsy hoe ny amin'ny 13 mai tsy namaly an'izay a fa raha ohatra hoakatolona taritin'ny tanora le izy fitakina zao fototra mbola tsy nidira amin'ny politika de afany resaka misy etika ny RCR rehefa manao politika ankehitriny a efa isy idira amin'ny politika le resaka marina isorana be deaibe isorana be deaibe solombavam-bahoaka nanaiko hoe raha resaka fanendrena olona fotsiny a de ialato izahay fa aleoa enona ny feon'ny vahoaka manentana ndray solombavam-bahoaka ny fanoherana manentana solombavam-bahoaka ny mpitondra marina mantsy efa nisy solombavam-bahoaka voasafotra aza misaotra monsieur le député a fa taratra ho an'ny tanora reny efa misy maira koa nitsangana nandeha tongotra 30 kilometra re vahoaka ny meritsetoska isorana be deaibe daholo reny olona reny fa reny akory a nininona filazantsika zany a satria ao anatina tolona ohatran'izao a mety ao ny fiampangana maro samihafa fa ny zava-dehibe de hoe ndao anova ravitra raha vo tsy miteny an'izay le olona de intérêt personnel zay nyjereny fa raha miteny le olona ndao anova ravitra de intérêt général zay noho izany a ny afaran'io a ilatsaka eny ny administrateur civil ilatsaka eny ny inspecteur de trésor ilatsaka eny rehetra ka ahoana moa lazany tsy ilatsaka rehefa tapakevitra ny rehetrarehetra ndao anova ravitra amin'ny fomba ahoana ary zany le hoe ifehezana ireto tanora vo misandratra eo amin'ny tontolo politika ireto zay misandratra mantsy de ampangaina ho misy vondrona misy olona ambony olona mpanambola ao ambadika ny RCR efa nampangaina ho zany nisy ny candidat sokombavim-bahoaka nampangaina zany be ny tanàna nampangaina ho zany hoe olony ihany io vondrona ihany ny ao ambadika io ary raha zareo le tsy tia le fanovandravitra manao an'izay azo etretina konge zany fa mba tsara ihany mampatsiahatsika fa de verinareo hoe fa voaka rama re olona rehetra manerana Madagasikara miatsika reo vola tahaka ny eoana masamy hafa ny titolona teny de zao e mariko aminareo telo maralazy sy mavoaka malagasy a masamy hafa ny titolona ity a ao anatina firaisan-kina no anaovana azy tsy hoe iny laza de iny ny Andriamanitra hovavahantsika eto a ivavahana eto a de manaraka an'iny tsika azafaty fa tsy zay ny fanovandravitra tsy ny RCR no mila sandratra ambony hoe ianareo ny lohany tsy any mbola tsy any ny adevitra zao ny adevitra zao de hoe miara manaiky fesika fanova rafitra miantso ny ray aman-dreny tsika ny ray aman-dreny ara-drazana ny ray aman-dreny mpitondra fivavahana ny ray aman-dreny miaramila ny ray aman-dreny civily rehetrarehetra manderana Madagasikara ka aza mieritreritra nareo fa olona anankiray de afaka hibaiko ny université rehetra manerana Madagasikara fa hoe tsy misy saina daholo zany olona fa vola 75 000 marina fa misy ny manakarama misy eny amin'ny bakarty eny amitsika am'teny zao mizara vola mba isiny guerre civile de rehefa antaninao zany le tanora hoe fa avy taiza nareo avy naka vola atao iny vola anaovana guerre civile de mamaly izy reo rehefa antaniny izy hoe fa inona zany guerre civile zay tsy mahafantatra zany fa guerre civile hony de rehefa tonga eny akianjy a hita eo ny atao za miantso le olona mandray vola efa natao an'izany tsika nandritry ny enimpolo taona zao ambakaina satria misy tombotsy ho azon'ny olona matoy izy mame volanao raha misy olona anankiray samy teny fa nomeko vola hoe ndana ianao mitolona fa omeko vola de asay vo midénoncer atya fa anazy e le tombontsoa za manakarama ianao ve de amoaka vola raha tsisy tombontsoa anao am'ty ndray mitoraka ty a itsika rehetrarehetra no miara mamoaka vola de isika rehetra miara mahita tombony ao reo mizara rano ao reo mizara sakafo sorana reny médecin bénévole na manolo tena hitsabo ny maratra reny efa élan national zao no mitranga miara mitraka daholo mivoaka malagasy ahoana moa ny ilazana fa azonao karamaina vola izany olona rehetrarehetra samy hafa ity tolona tya samy hafa ny tolona hatram'izay a ny fanovana rafitra tsy fanovana olona fa isika tsy maintsy aka ao anatin'ireo olona reo ihany rehefa avy eo fa mba efa misy molona na lasitra apetraka hoe ity le contrat social raha ambesiny maro de alaina le olona de apetraka ao a de miova izy manaraka an'io lasitra io a fa hatram'izay io lasitra io tsy teo ka
samy manao zay tiany atao ny mpitondra nandritra n'izay fotoana maro zay. Manitirika atao anatin'izay zavatra nlesanao teo zay lazaraza version raha ny situation misy am'izao fotoana zao dia tonga am'izay lazainao zay mihitsy hoe lasa fitadiavana olo fanovana zay rafitra zay le izy. Anisan'ny nandritra ny taona maro ihany koa ny IRCR mivohy an'izay atao hoe fanovana rafitra zay tonga ny fotoana am'izao fotoana zao ary anisan'ny sollicité n'olona be dia be any anatin'ny tambazotra serasera any ny vidirana sy ny firotsahany lazaraza version antsihatra eny akany anao ahoana am'izay ary no paikady hoentin'ny IRCR hoentina hiatrehana zay tolona misy am'izao fotoana zao zay satria fanovana rafitra zao no misy ny faritany efa manerina Madagasikara am'izao fotoana zao dia mitady zay fanovana rafitra zay taloha le izy fitakina ny jiro sy rano dia am'izao le izy mitaky fa fialan'ny filoham-pirenena fandravana ny CENI fandravana ny ACC efa reo institution zany efa takila daholo ny fandravana azy zay efa ataontsika hoe tonga am'le fanovana rafitra ahoana am'izay ny paikadin'ny IRCR hiatrehana zay zavatra zay satria takiny olona ianao am'izao fotoana zao anampy azy hitarika an'izay tolo zay. Apiky kely fotsiny zay hoe ianao ve mety atao premier ministre dans cette situation. Le initiative hoe fanovana rafitra tsy izany no telefônina olona ray tapitrisa hoe ndao nova rafitra fa zavatra efa naharitra efa ela izy io ary tonga saina ny olona hoe mila manova rafitra isika noho izany le fahatongavan-tsaina le conscience collective mipoitra eo tsy ny IRCR irery no miambo hoe izahay no mavita an'izany zavatra zany tsy mieritreritra koa izahay hoe ndao zay ao atao voalohany fa mahafantatra fotsiny ny olona hoe izahay nivohy fanovana rafitra dia normal raha mitodika aty aminay etaetan'ny olona hoe ndao tarito le izy amalin'le prime ministre raha io rafitra misy io dia efa nanova prime ministre efa nanova gouvernement impiritsika fa mbola régime politika raya mijanona eo tsy manova ninina zany io raha tsy miova ny rafitra efa fantatry ny olona raha teo ny position ny RCR fa ngamba tsy misy olona antany tsony hoe ilaza ve dia mety hivadika amin'ny tolona raha nivadika ary zareo efa ela no nivadika fa 9 taona zao mbola nivoizana zany rafitra zany ka mbola tsy nivadika mandrak'androany vavolombelona daholo nareo telo amin'ny rahalahy reo mpanao gazety nareo raha misy teny anankiray mifanohitra amin'ny zavatra nylazaiko tao anatin'izay 9 taona zay dia mba avoaila izy raha misy mifanohitra satria fitiavatany razana no nijoroana. Anisan'ny tsikaritra ihany koa lazaraza version tamin'ny taona 2024 nandritra ny fifidianana filoham-pirenena efa maro ny olona ny andrandranao ary efa nivohy ny fanovandrafitra anao tamin'izany fotoana zany lazanao hoe fivadiana amin'izao fotoana zao tadiavin'le situation ianao le zava-misy eto Madagasikara dia milaza ianao zao fa mbola mametraka an'le fanovandrafitra aloha tsy maintsy mbola niretraretra mila tonga saina tsy midika ave zany ohatrany hoe miala andraikitra indray ny IRCR amin'ny fotoana tena iandrasana azy. Efa nitaritana teny an-dalambe iady ny antony ny emoranay tamin'ny 2023 dia tsy ampy isan'ny olona amintsika amin'ny teny zao ampy isan'ny olona dia anjaranao zany mamaly anao zay sa tsy anao le fanovana lalam-panorenana izay andriamatoa Lazaraza version sao dia any amin'izay mihitsy aloha no tokony ho atao zay vao miditra any amin'le fanovana-rafitra satria rafitra ny lalam-panorenana misy eto amintsika miteraka olana tamin'ny tontolon'ny fifidianana ny fandiny teto Madagasikara na mitrahana an'ireo mpitondra ireo ny mpitondra teto dia tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana no nidirana teo amin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana no ialana eo. Le lalam-panorenana mihitsiny no mila hazavaina aloha fa io lalam-panorenantsika io izy amonla milaza fa io no entina manorina firenena io hoe ny entina manorina Madagasikara io lalam-panorenana tsy mamelanao na mamelanao iteny raha tsy afaka miteny akory ianao tsy lalàna fanorenana zany io fa ny lalàna fanorenana dia lasa mihitsy aloha tsika manangana assemblée constituante na vondrona fanorenana dia le assemblée constituante fa tsy olona vitsivitsy no manangana le lalàna anorenana asa raha teny gasy angamba izy mazava be lalàna fanorenana izy ny anorina dia mila vondrona mpanorina zay ny atao hoe assemblée constituante dia misy assemblée constitutive zany manangana an'io hoe hito no ent tahaka ny manangana association dia mivorona assemblée générale dia manangana tsy kelikely hoe zao ny fomba hitondrana an'io misy assemblée ve nanangana ny constitution io izay assemblée constituante zay tsy natsangana constitution exécutif no nentina nanangana lalam-panorenana fa nga zany fanao noho izany tsy lalam-panorenana io tsy lalàna fana manorina firenena io tsy ny fampidiniana io terena fotsiny hoe ampakarana olona eo amin'ny fitondrana esorina zany io mazava ho azy contrat social convention sociale fifanekena samy malagasy
ary maharitra le izy fa tsy hijanona amin'ny convention politique fotsiny anjara miaramila mandrefanapa-kevitra tahaka ny tamin'ny 1991 no entin'ny général Désiré Makavelo ilanatsiny manao nanarana fa misy ohatra teo ny apitsika amin'lizy zany a de tonga any amina convention économique tsika sy convention sociale miovatra any amin'ny rafim-panabeazana ny rafim-pitsarana rendretrarehetra dinihana fa tsy hoe ity le lalam-pandrenana de ny rafitra rehetrarehetra tsy misy miova fa de hoe le lalam-pandrenana fotsiny a de tsy voaova ao anatin'io système judiciaire fa institution vitsivitsy miova ao anatin'io a de mieritreritsika fa afaka anorina mbola tsy nanorina firenentsika raha ny tokony izy miala tamin'ny 1960 tsika de miala tamin'ny fanjanahantany de niakatra ambony latabatra petraka manodidina ambony latabatra tsika de mandinika ho ataotsika ahoana i Madagasikara vonina iaramonina ve sika miresaka an'izay convention zay ianao a ny fivoahana tamin'ny crise rehetra teto Madagasikara nisy convention sy fanarahana daholo 31 octobre convention panorama 1991 2022 2002 tany à Dakar 2009 tany Maputo ary vao vetivety ara 2017 tamin'ny etsikiny 73 député nisy antsoina hoe pacte de responsabilité verenao kely le sivy ventio mbola isan'ny feuille de route nanao an'izany convention zany fontsika politique hitany fivoahana crise politique régime zay resahanao zay fa zay miresaka système ao anatin'ny système social économique et politique taiza tao anatin'ny convention milaza fa tokony ahoana gérena ny base toliara nisy économique avy atao ny olona ngera manao convention zany dana avakio ny convention de Maastricht convention de Berlin nizarana ny Afrique telo volana nge zareo mivory eo izy ny mena an'ity canal ty ato misy ilmenita ahoana ny gérentsika an'io ato misy pétrole ahoana ny gérentsika an'io efa ndresaka an'izany ve teto dikan'izay a tsy ampy raha convention politique zay mahasamy hafa ny régime politique sy ny système politique rafitra politique daholo nefa ny anarandreo amin'ny teny gasy eo le olana ka nanova rafitra politique régime isika fa tsy nanova système politique rafitra politique système le système mampiditra toe-karena sy mampiditra socialy noho izany a manangana assemblée constituante sika anova nyty système ty fa tsy ty régime ty fotsiny anatin'ny assemblée constituante a misy efa nazavaina ihany izy io hatram'izay a hoe filan-kevitry ny olon-kendry io zany a ao anatin'io a reo le vahoaka malagasy solona tena avy any amin'ny fokotany mapakatra makany amin'ny commune makany amin'ny district raha teo fa misy eo a reo solom-bavabaoka reo a de miakatra makany amin'ny région a iny a ao anatin'le filan-kevitra amboniny firaisankina-pirenena hitako daholo malagasy rehetra manangana indray tsika filan-kevitra amboniny toe-karena sy ny sosialy mampiditra ny secteur privé tsika mampiditra ny société civile mampiditra ny mpanakanto mampiditra ny journaliste ao anatin'io daholo ny solotena olom-bafidy ndresahako eto zany hoe manao fifidianana mihitsy aloha tsika ananganana ny assemblée constituante io fa tsy assemblée constituante tenitendrena hoe ndana nareo mivoreria tahaka ny natao tamin'ny 2009 de zay soratra anarana de voatendry tsy zay ny assemblée constituante CTCST fa le assemblée constituante eto mandalo fifidianana mihitsy aloha de voatendry solotena ny société civile secteur privé roa zay fahatelo azavaiko aloha izy fahatelo a mifiditsika assemblée constituante mifiditsika au conseil de l'administration na filan-kevitra ambony ny fitatana ny raharam-panjakana reo a nifitsika ny corps rehetrarehetra ao anatin'ny administration publique ary fa efatra manangana atsika au conseil de la défense et de sécurité ahitantsika ny solotena ny mpitandro ny filaminana rehetrarehetra ary farany a ny au conseil de chef d'état misy an'ireo olona efa nitondra firenena ny fomba hifidianana azy a tsy mitovy fa misy constitution ndray a entina mifidy an'ireo de anjaran'izay gouvernement exécutif eo a no mamaritra hoe zao ny fomba fidianana an'io le any amin'ny voalohany a mamiangy avy any fokotany a vao fidim-bahoaka suffrage universel iny ihany any suffrage universel ny aty amin'ny corps de l'administration tsy azo politisena fa tsinao ny doyen de l'administration zany hoe ny administrateur civil amperinasa sady ambony grady a no lehibe indrindra moa zany na be taona indrindra de atsonao io olona io azo antoka fa tsy andany io na iza na izy ohatr'izay daholo any amin'ny corps rehetrarehetra atsonao a ny mpanakanto anangana ny fikambanany ary izay mandoa hetra no miditra ao de amin'izay fotoana zay a
régulariseny situation daholo ny olona rehetrarehetra aloha dia mifidy ny mpanakanto ino ny mpisolo vavanay mpanakanto atyle assemblée constituante eo ohatr'izay koa ny journaliste dia ianareo mahana statut anareo a dia mifidy nareo hoe ity ny mpisolo vavanay amin'izay ianareo raha isolo vavanareo le olona dia tsy ho azo tapenana ntsony hoe amin'ny anatin'ny syndicat ma tsy azo nyfanjakana tapenana fa ny solombavam-bahoaka tsy azo tapenana reo nefa misolo tena ny olona tsirairay satria lasa solombavam-bahoaka reo zany a miditra ao anatin'io ao anatiny eo le solombavam-bahoaka efa mipetraka eo reo zany satria reo zany ny any amin'ny niveau district reo tsy ampy fa mila ampina ny commune ampina amin'ny fokotany ampina any amin'ny région lalampifitiana tsy vahoaka be zany a fokotany eto Madagasikara fotsiny nefa firy eo amin'ny fokotany izy mijanona fa mandefa solotena izy makao amin'ny commune dia avy eo amin'ny commune miemiena lisa fa tonga any amin'ny région izy a mety efa tsy misy zato akory zany hoe raha alainao zao ny député tsika am'izao enimpolo am'zato zareo mahery kely reo mahana assistant parlementaire ataontsika hoe folo ampitombona folo ny enimpolo am'zato eninjato sy arivo angeny mpampisolombavambahoaka atsika petsika fa tsy inona ny asan'le assistant parlementaire le député ihany manendry anazy tsy mety zay zavatra zay ka raha reo eninjato sy arivo reo soloana ny reto olomafidy reto inona maratsy an'izay dia mipetraka le organe io a misy mission zany a iflankevitry ny olokendry io alaina ny olokendry rehetra manerana Madagasikara hoe aiza le sazy rehetrarehetra mafantatra an'izany daholo na izanaiza mba fantatra ihany hoe ity olona dala ity olona manam-pahendrena izay aloha ny institution geza indrindra zany iambina n'le gouvernement provisoire satria régime préparatoire zany misy io fa tsy transition itsika mbola tsy tokony anao transition zany satria ny atao hoe transition dia miala eto makato tetezana zay mahatonga hoe tetezana entina mampita itsika ne mbola tsy tato mbola tsy nanorona akory raha mbola tsy nanorona itsika no aka tetezana entina mampita dia inona zany no ataontsika eo tsy mitombona akory ary le tetezamita tsy tetezamita zany resaka eto tsy transition fa préparation zany hoe zay rehetrarehetra zay filopirenena am'izao ve sa latabatra boribory iza ny ampiantsao le latabatra boribory rehefa tsy hanao ny filopirenena ny vahoaka efa miantso tsy maintsy zay ny fomba nanganana fanjakana mba eritrereto tsika efa dara eto tonga mandeha sambo dia rendrika ny sambotsika dia tsy maintsy vory aloha tsika voalohany sa tonga di aka fanjakana toky tsy maintsy mivory aloha tsika hoe iza daholo ary no atsoina dia mianatra mifanaraka isika averiko tsara mianatra mifanaraka efa mba ampy angamba zay le nentin'ny fo fa mianatra mifanaraka isika ka na telo volana aza io ngamo mila volany mivory samy miantoka posy ohatra ny ataon'ny RCR samy miantoka posy dia samy mitondra ny anjara brikiny atongavana moavin'ny taranaka tsaratsara kokoa raha fitianko zavatra andresanao teo dia hidritsika zany anatin'ny province sy région autonome zany hoe malio tena zany any afaka misy solotena afaka mireprésente anazy raha resaka ianao teo hoe fotoana ihany koa afahana manomana zay rehetra tsy ela be hoe zay fotoana zay tsy misy hoe politika aingakenganao kokoa afa le assemblée constituante préparetsika n'le régime vaovao a makany amin'ny république vaovao a fa afa ny gouvernemanta hitantana ny famahana ny olana social sy économique mandrapa mission ny gouvernemanta zany a dia anangana ty assemblée constituante ty ny olona ny mananova rafitra zany ny atao anatin'ity gouvernemanta ty tsy laza tsy avany laza tsisy idiran'ny fianakaviana eto fa olona niomana mianatra afaka anova rafitra raha ohatra ka tsy afaka manao an'izay reo olona reo a ino mo zany fa ny olona nianatra efa tsisy lana azy tsony ety amin'ny fireneny ity fa izahay kosa raha nitety faritra ary nampanao formation dia mahita zay fa misy olona be lehibe afaka manangana amin'ny Madagasikara reny no avondrona tsisy idiran'ny resaka politika aloha eto a na dia parti politika ary laza fa tsy ny RCR no amaha olana averiko tsara zay a tsy hoe any amin'ny RCR dia RCR no toteny amaha olana non tsy miditra am'izay tsika tsy RCR no avitan'io dia tsy vitana RR io fa isika rehetrarehetra mivondrona efa fantatra fotsiny zany aloha iza no initiateur na nitarika le fanovandravitra zany hoe efa mba manaiky aloha zany ny vahoaka hoe ianareo no nitarika le fanovandravitra
ndana tareto latabatra boribory efa misy ve fifampiresahana eo amilazaraza Pierson sy ny nisa toerana le fanovana am'izao fotoana zao le tanora anafinganana an'izay zavatra zay satria raha zay resahana zay dia anisan'ny voizinareo ihany koa ny hoe partage de responsabilité efa mametraka responsabilité zany ianao am'le olona eny fotony dia efa nisy ve fifanantonana tamilazaraza Pierson sy ireo vondron'olona hoavy zany satria vao eo nge zany nisaotra n'izay dia nisaotra ny mpianatra université nisaotra ny babasy ry Clémence sy ry Lelira Faralahy nisaotra ny mpanao politika ny député Rajerson nge teny nisaotra ny maire Mieritsetosika nisaotra ny mpanakanty nisaotra ny influenceur nisaotra ny créateur de contenu rehetrarehetra tonga teny Ankanja ahoana moa zany tsy afahana mamondrona an'izany satria exécution an'le izy zay mantsy zao ny andrasana satria teo aloha teo matetika malazain'ny olona hoe théorie be zany lazaraza Pierson zany mbola matona maro zany fa le exécution an'le makantsika fa rehefa légitimen'ny fiarahamonina hoe io ary a fa mety le fanovandravitra hoentinareo aorinan'izao fandaharana izao zay nge manana indicateur anay rehefa mahita indicateur zay hoe majoritaire na maro anisa no mitaka ny fanovandravitra zay rehefa tsika eo raha ohatra ka mbola tsy mitakiny any amin'ny province fa hoe esory ny fitondrana dia isoloy any rakotondray raha mbola izay aloha ny resaka eto a dia tsy havitany aninony tsika fa rehefa mba tafita ary zay tsy mamaika hoe hiazakazaka eo Ankanja eo fotsiny ianao nefa misy olona amadika an'le tolona ho amin'ny fizarana seza fotsiny azafaty tompoko tena efa misaotra be deabe anareo député mpanohitra izahay a ny teny hoe tsy fizarana seza no mamaky eto fa ny fianonany any Ankanja raha tonga zay fampiatsony zay ka ampiantso ny mpitondra fanjakana ersera nge tsy maintsy resaka efa fantatra nge fa ny ambony latabatra ny afaran'ny crise rehetra kinona moa manakana an'izany raha mampiantso ny mpitondra fanjakana hoe ndao ary ho farana le crise fa avertina mazava so dia mieritreritra zavatra hafa anodinana ny tolona fa itya tsy misy atahorana fahafatesana fa hoe ny antony tsy hidinany eny fotsiny dia noho ny amin'ny fandaminana ao anatin'ny antoko hoe partage de responsabilité izara zavatra eny ny RCR na ny gendarmerie aza omeny rano ka manina moa zany reo ny baiko any eny rahandreo ka ny RCR ny modely hoe fampiraisana antsika rehetrarehetra ny tadiavina fa tsy ady atrano akory ianareo karamaina anao zany guerre civile zany tsy mahafantatra moa zareo dia azavaina le izy ady atrano ny andikana an'izany dia mitodika aminareo za efa nikaramaina ihany nareo hatram'izay mbola io ihany any farim-piainantsika rehetrarehetra dia tsy mba leo ve nareo mahita ny embouteillage natanareo fotsiny resahako adiny telo vao tonga any amin'ny toerana anankiray a tiana ho andehanana tsy leo ve nareo amin'ny alatra tsy leo ve nareo amin'ny loto a fa ndao zany le hoe entina tonga sainan'ireo manamboninahitra mitafika malagasy tany amin'ny taona raiky amin'ny sivifolo sivanjato sy arivo nisy ny ministry ny folo alana taty amin'izany ny général Désiré Ramakavelo amin'izao fotoana zao mbola tsy tonga saina leo anivon'ny tafika afaka mandravina mbola tsy vonona aloha zany izy amin'izao moa to mbola fezin'ny mpanao politika raha zava-misy any Ankanja raha zava-misy any Ankanja ny fahafantarako aloha io moa zany tsy voatery hitovy daholo ny eritreritrin'olona rehetrarehetra kosa fa misy ao anatin'ny tafika volona ka misy ao anatin'ny tafika misy ao anatin'ny gendarmerie tsy ny zandary rehetra koa ny mandray baiko eo ary raha jerevantsika ny any amin'ny faritany dia go majanga toliary tamatava fianaratsoa efa mamela ny olona malalaka ilahatra mpitandro filamenana mbola tsy indicateur fa zany ka ohatrany hoe tsy point anankiray zany efa namametraka le hoe manaisitra n'le mpitondra eo fa ohatrany hoe tsisy miany fa raha hita Antananarivo aloha koa zao anisan'ny ka mety mitovitovy an'le any hoe le vokarama koa nge le mpitandro filaminana sasany igny nge tsy voatery hoe le tenena hoe ny amin'ny bakartie any vokarama misy koa eny amin'ny bakartie tsy manaiky mandray vola isorana be deabe azy reo misy foana karazany olona roa izahay raha nyteny zay hatramin'izay hoe misy olona dala ato dia misy olo-kendry dia isaky ny sehatra rehetra ahitana an'io na atao anaty RCR nareo mety hitan'izany aty misy endry dia ty misy adala resaka indicateur ianao teo misy irany sarerak'izay hoe valala be mandry rovina vao valala be mifo fijerinao azy efa mifo ve mivoaka malagasy efa mifo mivoaka malagasy eo tsika izao ny zavatra nyrasany sisa dia hoe niarina tao mpandrina izy dia miandry ny direction hoe dia hianatra sa dia hiasa sa dia hanao inona dia izay no anazavana hoe makany amin'ny fanovandrafitra tsika zany rehefa miala eo mpandrina ka ny fo
dia hoe ndao anovarafitra lazaraza version ve l'homme de la situation fiderana ho azy anjarako mamaly an'izany toky tsy afaka miteny an'izany a aleo ny voaka malagasy ny mamaly an'izany raha iza zany a zay nanamboarana ko nge tsy fantatro e miny afantarako nafatarapitso tsy nanamboatra anahy zany dia tsy afaka mamaritra ny momba anahy ianao ny afaka mitsara na izaly izy na tsy izaly izy zava-misy am'izao fotoana zao lazaraza version efa nisy tany amin'ny taona raiky amin'ny sivifolo sy sivanjato sy arivo taona roa sy roa arivo taona sivy sy roa arivo taona dimy amby roapolo sy roa arivo tsika am'izao fotoana zao isaky ny isy fanovana filokiren'ny vaovao zany akatry ny fitondrana dia tsy maintsy misy krizy mandalo crise politique tsika crise économique crise ara-tsosialy am'izao fotoana zao efa misy n'izay politika matipaika zay hoe fanamanarina zay aingana ny RCR am'izao fotoana zao ialana malefa mpanantenana pokaty zay efa nisy teo satria ny olana tany amin'ny roa sy roa arivo mbola atriatsika am'izao fotoana zao ny olana tany amin'ny sivy sy roa arivo mbola iainantsika am'izao fotoana zao zay ny anamafisako fa tsy mety raha convention politique nivoahana am'izao satria le crise teo a économique sociale politique dia rehefa mivorytsika mamahazy dia politika fotsiny novahana dia tsy mivaly économie tsy mivaly socialy tsy mahafianao an'le fipetra contrat zay fa am'tindray mitorako ty tsika crise politique économique socialy rehefa mivorytsika dia resahana tsirairay reo zavatra reo raha ny RCR ndray no anotaninao a dia manana vahaolana izay mety tsy ho ampy io tsy tonga lafatra io fa manana vahaolana izay hoe ny oman'izay a hitondra firenena azo vahana ny olana nanao ataoko hoe tsy zato isanjato fa mba hatrany a fitopolo isanjato a mba misy vahaolana azo ny RCR hoentina misy antoko politika be deaibe koa eo ho atsonay renika hoe ndao ary a aiza le fanovana entrehetinareo a dia jerevantsika hoe mitombona sady tsy mitombona satria mety misy mitombona koa ny anay a mety misy tsy mitombona fa fiarahamonina io dia efa ampidiniana avoaka daholo ny any aposy rehetra ity ny ana ny volako ty ny volako inona ny azon'io rehefa mivory dia fantatra zay fa tsy hoe le vola ty aposiko ihany a no avoakako dia afaka hiteny aminao a hoe mavidy inony ty nefa mbola misy manana mihoatra no iza zany ambadika any ka mila avoaka daholo zany a ny any ny poniny tsirairay fa ny RCR mahana vahaolana raha hitra problème sectoriel tsika dia amahaolana par secteur tsy hofandrika ve zay fisokafan'ny RCR na toko politika avy zay satria raha le toko politika eto Madagasikara efa misy anjatony izy ireo nefa toko politika azo isaina amin'ny ratsan-tanana ilany no ataony ataontsika hoe actif raha iantso an'ireo toko politika hafa reo tsika ao anatin'izay fifampidiniana da tapitra tsy hofandrika ve zay zavatra zay satria misy mpanao politika eto amintsika hitady toerana ny tanjona fa tsy nianatra ngeza adia amandrika anay anao ahoana moa raha tsy voavidy volo zay nandritra ny firy-taona ireo manampaizana ataony atin'ny RCR fotsiny tena ekonomy misy roanjato ny mana doctorat ny omana nge zay dia ahoana moa ny teneninao fa raha olona roanjato reo dia ho azona ambakaina aminao hoe ty hitady sieza ianao nge vao miresaka amin'ny RCR dia anotaniny hoe inona aloha ianao gauche droite inona dolidoly a ny ao anatin'ny eritreritra ao inona ny idéologie anao raha vao misy zavatra tsy mitombona eo dia fa tratra nge ianao zay ny ilana olona nianatra mitondra firenena ny problème zany raha tsy nianatra ianao a dia misy mahay manao lainga tsara lahatra avy any dia mino anao fa hiva problème dia mino anao fa hiakatra paradisy androany ka tsy zay le zavatra resantsika eto rationnel ka ny olana ne ary olana mivoaka malagasy mihitsy ty a mahay miresaka be nareo mpanao politika rehefa tsy eo amin'ny toerana diso veloha le zavatra resahana rehefa tonga eo amin'ny toerana dia miova am'izay le satria le voafehan'le rafitra miova am'izay mpanao politika ka zay le voafehan'le rafitra le rafitra nge ny diso e na mahay mamindra azy ny akoho izy ny taolo rehefa sendra safa solavaka ihany ka normal ake zareo raha iovaka eo ambony safa ave ny akoho no mandihy dia tsy solavaka fa izay tsy akatra ambon'le safa fa zay ametraka toerana ahafahana mistabilize n'lay pouvoir zany hoe raha izay miakatra eo zany a dia efa fantatra fa efa miala teo aloha le safa ka hiteny ianao hoe mamita bahoaka sy ny rehetrarehetra azadino fa io nge ho atsy mpanao politika rery mpanao gazety mpanao politika mpandraraha ny rehetrarehetra nefa potika le toe-tsaina vokatry le rafitra ka rehefa miova le rafitra dia miarina moramora le toe-tsaina satria ao anatin'ny rafitra ny toe-tsaina ao anatin'ny rafim-piarahamonina misy ny olombelona dia ao any misy ny rafitsaina zay ho apetraka hoe zao ny itondrantsika ny fiarahamonintsika dia miainga amin'ny kolotsaina malagasy ohatra raisiko foana iny hoe raha sisika soratra eto hoe aza manao maloto eto fa tsy azo ataony manao maloto eto dina dia mirevo ariary asiana soratra ato hoe fady amin'ny manao maloto dia apetraka aminareo lahy ny fanontaniana iza no efikasy le fady sa le hoe aza manao maloto eto
mba tiako le fady zay ny atao hoe kolotsaina tsy nampiasaintsika ny kolotsaintsika nanangana rafitra de tsy haintsika mamindra ao anatin'le rafitra satria rafitra ny bataina avy any ivelany io de mandehana ao anatin'io nareo ka ahoana moa patalohan'olona ve no anaovanao kiraron'olona ve no anaovanao de hainao ve mamindra ao anatina kiraron'olona zay fotsiny amin'ny fomba hoana zany le hoe ahafahan'ny olo-pirenena tsy ho anaiky tso olalaoviny mpanao politika rehefa fotoam-pifidianana tonga eny ambany tanàna tonga manao tsy fanao eny mihitsy ny mpanao politika fa rehefa mahazo an'ilay fahefana de hodina fanina avokoa le zavatra nampanantena iny fa efa zavatra vovolavola tany zavatra tsy hitahitan'ny olona tsy lara-pamena amin'ny olona no tanterahanareo mpanao politika rehefa mahazo fahefana apetrao aloha fanontaniana afaka averana zany apetrao aloha le fanontaniana am'le olona tonga eny aminao raha vao tsy misy foto-kevitra izy fa volany avoakany de mazava zay fa olona anadalanao izy zay satria izy mateo mamoaka vola de misy famatsim-bola ny mahasamy hafa nyty tolona itya de tolona tsy misy mpamatsy vola zava-dehibe zany ao anatina firenena anankiray rehefa tsy misy mpamatsy vola ny tolona de tsy voavidy vola zany le olona rehetrarehetra amin'ny tolona reo fa raha vao le olona ny misy hoe ty misy vola de ndana makary mikisakisana reo fa tsy hevitra ny voizina fa te hitaingana ny tolona indray izy am'izay fotoana zay ka zay no mila tandrematsika le olona nitary tolona hatram'izay a misy mpamatsy vola ka raha midiny eny ary izy de efa fantany hoe misy miambina izy misy gardakoro izy misy ndraidraiky vola misiko fa nitakaliny avy eo manao ana laza raha midiny eny tsy isy gardakoro de manohitra am'izay n'olo aza midiny eny ianao be deabe nge mangataka hoe midiny de be deabe koa no mangataka hoe aza midiny ianao fa tsy afaka miaro anao zay satria itsika tsy isy mpamatsy vola so de le mpamatsy vola hatram'izay indray no hitifitra anao hatramitranga daolo zany de mandanja lany zay ao anatin'zany a fa mba miangavo voaka malagasy fotsiny zay mba hicomprendre raha hoe atakatra hoe hipetraka ny fifampitokisana eo amitsika raha natoky anay nareto ao anatin'izay nambe folo taona zay fa tsy nivadika izahay ahoana moa zay ny amin'ny fotoana hitsangananareo rehetrarehetra malahelo zay mahita an'ire tanora hiarany erisetra nisy azalahy farany teo a voativitra amin'ny sofina ahoana moa ny amadiantsika an'ireny ahoana moa ny nina amin'ny kipy mandroana ny fahatolany tsirara taty amin'ny faritra Antranoro moa iny Ambohibao Tanoany zany hoe tena tsy azo ekenany hoe ivadian'ny eritreritra tampoka indray satria ny idéologie de consciencisme na fahatserovan-tsaina ny olona ao anatin'ny erisera zany efa mahatsiaro saina hoe atreto ny mety atreto ny tsy mety satria zay le fanabeazana ao anatin'ny antoko izay fanabeazana zay no bataitsika alefatsika ny avoaka malagasy ity ny mety de ity ny tsy mety fa raha androany ianareo mpitandro filamina androany ianareo mpanao politika anakarama olona ampiady atrano malagasy so de mba le olona maty rehetrarehetra manomboka ny ara-pitso hiverina ho tonga ny antranonareo any ny ariva malagasy ianareo matakatra zany tiako tenena zany fa mba mafy zareo mahita an'ireny fahatolona reny ianareo ane mety mbola tanora satria eo amin'ny telopolo taona eo reny miaramila reny hatramin'ny efapolo taona mbola tsy lehibe zany ny zanakareo fa raha-pitso ny zanakareo sivily azo antoka fa tsy ho miaramila daholo aloha ary isy kelikely eo de tolona indray tsika afaka 5 taona 9 taona raha tsy miovany rafitra mitody ry zareo tsy misy anareo manao azy ilaina ve ny fiarahamoniny resam-pirenena communauté internationale amin'ny mety ho famahana zao crise eto amitsika zao ilaina zao tontolo zao tsy misy olona azo ailika na iray aza amin'ny fametrahana rafitra fifanaikiana no atao izany ny communauté internationale mahafinaritra tamin'ity ndray mitorako ty a tsy misy fambatsim-bola avy any ivelany ny tolona tonga saina koa zany communauté internationale hoe ny fo tamin'ny torimasony any a malagasy zareo koa nge malahelo reo olona miasa eto reo ange tsy de eo olona ratsy daholo de mieritreritra hoe anisy ratsy ny gasy misy manamapady gasy be deabe reo misy tena tiany Madagasikara nge reo olona reo ahoana mbo izy ny tsy ilaitsika aza jerena ilaina azy mpandamina ve sa afaka miteny izy mpitona fanjakana amin'ny mafirenena vahiny azy afaka miteny izy ny gendarmerie amin'ny mafirenena vahiny azy hoe misy limity amin'ny lalàna iresam-pirenena hoe zao ny fandravana hetsy-bahoaka fandravana hetsy-bahoaka ve izy fisikirana vavahadin'olona fandravana hetsy-bahoaka ve fitivirana bomba lacrymogène any anaty tran'olona fa nga misy vahoaka ao anaty tran'olona sa averina ny définition atao hoe vahoaka
fandravana itsy bahoaka ve a ny fitifiran'ny lacrymogène anaty hôpitaly misy lalàna ange zany fa mitodika aminareo miaramila tsy fantatry moa ny antony mahatonga an'izany zavatra zany ho ekeny reo olona manamboninahitra ao ambony rehetrarehetra ao azo antoka koa nefa misy olona tsy manaiky an'izany am'ireo manamboninahitra reo fa averiko indray mandeha so de ny olona maty ny vononareo nytifirinareo iny no tonga ny antranonareo rehefa ariva ny andro aizary zany tokony ho ametrahana anreto hoe any amin'ny sehatra iresan'ny pirenenreto fiarovana ny zon'olombelona eto am'izao zava-misy eto Madagasikara zao ny raisam-pirenena de tsy afaka manao nininona raha tsy miakatra latabatra boribory ny gasy ny mahasamihafa ny titolona ty ozy a de nitolatra am'izay a misy mpamatsy vola de ry zareo a no mitondra ny dinika makany Dakar makany Maputo makany Gaborone makany Johannesburg mandeha ran'izao tontolo zao de atsona mpanao politika de rehefa mba mahazo hotely sy indemnité kely mandeha makany Maputo a de mivory de zay tapaka avy any no bataina hoe ity ny fanarahana tsy zay le resaka eto azafady tompoko eto Madagasikara no mandeha ny fifanekena atao hoe convention d'Andas be convention de d'Atsira be convention de Maeva Tanàna convention d'Antsohi convention de Toliary misafidy anara-tanàna anankiray tsika anaovana convention de eo tsika mifampidinika de am'izay fotoana zay a moramanga zao ny anahy mieritreritra taono betsaka maty indrindra ta 1947 rehefa mba mandalo any 29 marsa tena tsy afeniko anareo fa malahelo a tena malahelo satria lasa fety le 29 mars spectacle etsero maty le mémoire collective mila reo de mareny zay zavatra zay de ndaotsika anao convention da moramanga de moramanga zafady de antsika mifampidinika misy toerana anankiray a de midinika eo tsika de mandeha any le fifampidiniana ny gouvernement manao zay mahana problème en délestage mahana problème socialy mahana problème économique manao ny négociation amin'ny opérateur rehetrarehetra mba hisiny stabilité ny opérateur tsy manao politika mpanao politika tsy mamatsy mandrara samy mana ny toerana misy azy de tsy mifampatahotra fa izany no rafitra maty hoe le opérateur matahotra hoe victime izy amin'ny ataon'ny mpanao politika de lasa izy mametraka olany amin'ny administration rehetra any de mandeha ny corruption no izany a iza de manome toky fa za tsy andraraha raha misy orinasako hoe analy izy de maty zany zavatra rehetrarehetra zany tsy andraraha hitondra firenena de rendre service zany hoe service public omeko anareo mpandraraha malalaka ianareo a tiany lalàna ifanarahantsika zao ny hetra ifanarahantsika raha misy mitaky mihoatra an'io na taraiky ny service public de teneno za fa osaziko le mpiasa-panjakana ianareo mpiasa-panjakana kosa isika amin'ny administration rehetra tandremy sao de mandraraha fa concurrence déloyale zany de ny dossier tsika no mandeha aloha de ny opérateur miaka fotsiny hoe fa rehefa marché tsy tiatsika zay vao metsika an'le opérateur be de be nge mpiasa-panjakana manao prestataire ny mpanjakana zavatra tsy azo atao zany a amina firenena normal mety be de be no victime am'zany fa zao dinio tsara fa na manam-bola tahaky n'inona azy ianao androany tafita ny zanako a le fanao any an-dafy tsy maintsy iverina eto Madagasikara izy amin'ny fotoana anankiray hoe io fa mikorotana ambony ambany ny fiarahamonina eto ka na manam-pahaizana be izy avany sy manam-bola be na iverina eto raha tsy vitany odiaiza nefa noho izany tsy ilaina avy makany an-dafy raha ratsy ny eto rehefa tsara ny eto zay vao ilaina ny makany de mba miverina eto rehefa avy eo fa raha tehtsika ny eto fa hoe manam-bola de lefa any an-dafy de rehefa avy eo a ngaharitra firy-taona any verina eto koa rehefa miverina eto anao a bordel ny transport bordel ny hôpital bordel fanabeazana bordel nrehetra nerveux ny isanandro stressé a maty any ianao le olona tetondray aza nahita tombony kely satria zay efa zatra bordel efa imezany fotsiny ray anao zany fa ino ty afa mety aminay eo noho izany a nahazo tombony ray aza le olona tsy nylefa efa zatra nylomano anaty maloto izy ianao vao miditra eo a de mioka mandoa ianao raha am'izay raha tsy fantatro a fa ianao moa zany hoe amerina le kolotsaina malagasy zay aloha anatin'le fanivandrafitra tsy fantatro na Lazara Verson mahatsapa fa anatina fanatontolony tsika izao manafika be mihitsy le kolotsaina avy any ivelany ary manimba an'le kolotsaina malagasy isan'ny mahavery an'io fomba mampanao sy fomba fisainana malagasy io ahoana ny anarenana azy zany zay le fanabeazana zay le ravi-panabeazana ny ravi-panabeazana de ny kolotsaina malagasy no ampitaina any ianareo hoe efa nahita kolotsaina sakalava nampianarina tao an-dakilasy
kolotsaina takarana, kolotsaina atandroy, kolotsaina tsy miety, ny kolotsaina antemoro ohatra tsisy an'izany ange teo de normal tsika raha mora tafihana satria tsy nampianaritsika ny zanakitsika hoe io ny kolotsaintsika ka raha tonga ny an'olona avy any de misokatra tsika fa tsy manimbany itsika fa am'izao tsika misokatra nefa tsy manany atsika normal ange tsika raha maty potika eto tsika ary zao tontolo zao mikorotana efa manomboka tsy manaja lalàna iraisam-pirenena intsony raha variana isika ka tsy manaova rafitra isika ary rarotintsika ny fahazotony reto tanora ireto raha tsy manaova rafitra isika ilefa makatiro hoe raha misy ady ny Chine nge misy 1 milliard 200 ny Indiana misy 1 milliard 400 ndao ataotsika hoe le 400 millions ny Inde fotsiny zany no mikisaka eto itsika 30 millions olona ka efajato efaninana amin'olona 30 resika atsika raha miady zany efa tsisy tsony droit international no zany ny omantsika hoe ndao occupena ny tantsika ndao ambolena ny tantsika itodika amin'ny toekarena hoe itodika any amin'ny maronisa de makany amin'ny tatsatsika miezaka manarina ny toekarena raha ohatra ka le gouvernemanta am'izay zany hoe inona ny mission le gouvernemanta toekarena atodika any amin'ny maronisa de miara-miasa am'izao tontolo zao isika de produit fini ny avoakatsika zany hoe eto ihany koa ny transformation eto matière première eto ny transformation zay tsika vao mivarotra mety amin'ny secteur tertiaire raha tsy zay tsy tafavoakitsika aiza ho aiza ary zany hoe tokony ametrahana n'ilay hoe mpandrarà avy any ivelany mpiara-miominaniko amin'ny Madagasikara aiza ho aiza no ametrahana le mpandrarà malagasy hitrandraka n'lay arena misy eto zay tsy voafehintsika nge ilazaka olona zay ny fiainana ianao ve moa tsy mamokatra borosy nify akory de bloqué anao ny marché extérieur hoe zay ngamo antsika mavita borosy nify eto ohatra no zany tsy borosy nify daholo tsika rapitso raha tsy avelatsika ny hiditra eto ny mpandrarà avy any ivelany noho izany ezahantsika ny fanarahana am'izao tontolo zao misokatra tsika fa faritatsika aloha ny lalàna zay le convention nationale faritatsika aloha ny lalàna hoe ny tany ahoana ny fihezatsika ny tany mba tsy ho lasa n'izao tontolo zao fa mahazo miditra eto zao tontolo zao ny olona nge zareo mitady voly misy malagasy mandrarà ny ivelany any mieritreritra hipetraka any ve moa izy mba mahana fitiavan-tany lazana koa nge re olona refa tsy hoe zay ho any Madagasikara de hoariny any daholo ny miavana sy nrehetrarehetra non miverentsika maha-olombelona fa olombelona ohatratsika reo de mba mitady intérêt izy ino moa madiso azy raha tonga aty izy hoe mahay manamboatra ndao ohatratsika hoe manamboatra telefona izy de za anamboatra telefona any aminareo de mba harovinareo za tahotra nge ny any mpandrarà isaka ny 5 taona 1 taona de avitsika hanafika an'le mpandrarà malahelo nge nahita ny tsaina molina nravaravaina reny de eritreretintsika ve fa tsy marary le mpandrarà reny iza zany ny sa ho avy eto na mitsangana azy ny gouvernemanta nefa tsy miova ndrafitra de mieritreritra ve ny gouvernemanta zay premier ministre hitsangana eo fa afaka iantso mpandrarà tena mba miconscier sy manolo-tsaina zay olona mieritreritra hiditra anatin'ny gouvernemanta tsy misy fanovandrafitra eo za efa hitanareo ny esaikin'le teo aloha rehetra tsy hoe adala daholo akory reny olona reny fa hitanareo fa tsy nahomby zareo ianareo zany zao ny tena hoe mafy be mihitsy hitondra fanovana eto am'ty firenena ity nefa tsy hanova rafitra adresy fotsiny ataoko exemple rehefa marary ny olona de anontanian'ny dokotera aizany marary ianao de raha Madagasikara no anontaniana aizany adresy nareo telo lavy mbola manana adresy efa tany 90 any 90 no tsy mampiasa adresy postal ntsony gasy efa tsy tonga any antranonao ntsony convocation CPE BPC bac aiza zany adresy ka raha miantso ny pompier hoe aiza misy an'le tranomay dina ny avalinao tsy hitanao hoe aiza le izy maka repère fotsiny etra am'le casse point anao no mivily de aveo anao mivily de manisa casseur de vitesse anao de eto anao mivily ngazany adresy tsy manana adresy tsony isika aiza zany no tsabona raha olona marary tsika zany de miteny le docteur aizany tsabona de mamaly le marary tsy fantatro le marary ana izay problème na rafitra io ka reo hitsangana hiditra eo anaty membre du gouvernement mafantatra an'izany hoe tsisy adresy eny etsika dikan'izay maty daholo ny administration rehetra tena rehetra zany fa tsy akanavaka na ny fanjakana malagasy nga mampiasa poste fanjakana malagasy nge mandefa taratasy any ivelona tsy mampiasa poste tsy azo ny antoka hono ny poste nefa anazy le poste anontany io mpiasa ny trésor ny zany efa fantany fa tsy mahomby tsony ny administration rehetra izany de mireconnaître an'izany ka mafy be zany le olona na mana triple quadruple doctorat tsy manino miakara eo ndray ary fa miakatra anareo
afaka ray volana ro volana mitondra hoe nitolona tompoko tsy mijanony izahay raha tsy manova rafitra afaka ray volana indray nareo a soloana olona hafa indray gouvernement teo alohana reny eo voaingana ntsangana raha ny fehizana indray torinasa-panjakany reto zany manahoana indray raha ho an'ny RCR misy ny jirama hitantsika io misy ny Airmad ny télécom dia efa lasany tsy miankiny zany ny orinasa-panjakana izay mijoro dia gabraraka avokoa ny fitantanana azy rehefa tonga amin'ny fitantanana ny firenena ny RCR amin'ny fomba ahoana no amerenana n'ireny zavatra ireny ho an'ny fanjakana tsy hidirany sehatra tsy miankina anapiko zay mifandray am'izay nilaza ianao teo mitsika sehatra ihany avy any ivelany satria misy zavatra ny ilantsika azy ireny amin'izao fotoana zao reo orinasa vahiny na mpitradraka io na mpamokatra dia nisany atao hoe kely indrindra ny ampahambola miditra ny anatin'ny kitabolam-panjakana okitiana vezay zavatra io ary hompahafantarina amin'ny beson maro hoe zao ny convention ny fanarahana tamin'ity orinasa ity zao ny tamerina andraikitra ho ataon'ity orinasa ity raha misy tsy fantaterahana io azo roahana avy eo io orinasa io dia ahoana ihany koa namafisy Michel teo ahoana ny ampiroboroboana amin'izay le orinasa malagasy amin'izao fotoana zao satria nilaza ianao teo hoe efa produit fini amin'izay no voakatsika fa tsy le produit brut antsony hoe mamoaka tsika 10 dia mividy tsika 10,000 rehefa avy eo ny fanjakana raha mbola atao tsy afaka ny hoe tonga dia andraikitra fandrarana zany fa mbola resaka sosialy aloha ny azaka zahana noho izany a tsy mbola manana kapasité an'izany tsika hoe ataotsika irécupérer tsika fa tsy mety raha teo zany ray olona angena ampiasa vola atao koa mbola mandalo convention koa zany hoe ahoana na afaka manangana koa nge fanjakana raha tianangana fa manino momby tena ny olona afaka manangana fanjakana hoe ndao ary ny poste no ampiasaina avadika poma zany io dia poste malagasy dia io ny compagnie téléphonique ny malagasy azo atao nge zany tsy misy manaka zany dia avy aloha faninana eo be sy ny maro avela malalaka zany ny olona rehetrarehetra fa tsy hoe hosakanana indray ny olona dia metraka nationalisme indray tsika araka ny fiten'ny président Ratsiraka zay hoe nationalisme exacerbé dia animba zavatra indray zay zavatra efa expérience ny lalovana mantsy zany fa tsy naombytsika noho izany le lalàna hodiniana ametrahana n'le fomba fitakina hetra sy ny avantage fanjakana afahana rendre service na manome tombontsoa ho an'ny service public izay no mila faritana satria reo mpandrarah reo efa fantany hoe maty le rafitra vao manangana entreprise izy dia mametraka olona ray izy amin'ny fitsarana dia ray izy amin'ny impôt dia ray izy amin'ny douane dia ray izy amin'ny domaine dia mametraka olona tsirairay izy mora kokoa zay noho le mandoa hetra satria raha andoa hetra izy ka namaloa hetra 100 isan-jato ary izy dia tonga indray mpanao politika nareo misy nanara-dalàna fa zao dia mila vany ny mpanao politika satria hitsetsitra ny orinasa io izy zay le problème ka tsisy tsy ny mpandrarah zany fa ny akamaroany izy zany efa tsy mandoa hetra ntsony fa tonga ny mpiasan'ny impôt nitaky aminao zay mamety 3 millions ariary nareo dia milaminy eo na 4 millions ariary dia zay no mahatonga le mpandrarah zatra fa rehefa apetraka ao ny fanekena hoe nieny ary izahay service ato amin'ny administration publique anao ny asanay zay zay mpiasan'ny impôt mandeha manao raquetage na mitaky vola man'olona amin'ny anarany tsy an'izany tsika ka zafady re tompo non ny zava-misy zao midina andalambe ny olona rava ny gouvernement saint Christian ny filoham-pirenena moa mbola io afaka omenao ve ny kisarisary zany tokony hitranga aoriany zao na hoe anatiny zao zava-misy zao efa nazavaiko teo ihany zay raha akaiky indrindra zany inona zany satria misy olona miantso eny andalambe hoe miala ny filoham-pirenena raha mbola iziriziry moa filoham-pirenena eto dia mitodika manokana amin'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina fantany raha teo zany RCR zany fa tsy mbola mieritreritra ny nisy ratsy an'izany filoham-pirenena zany nanao ny filoha Tsiranana nanao ny filoha Ratsiraka nanao ny général Ramanatsoa nanao koa ny filoha Zavy Albert nanao ny filoha Ravalomanana navitany vitany koa ny filoha Rajaonary Mampianina efa navita zay vitanao ianao efa nampihoany izay efa rafitra io izany miverina makany aminao io raha sanatria ka tsy makafanapakevitsika anaova rafitra za manokana Andriamatoa filoha dia tsy maniry an'izany hoe exilé politique ianao tsy maniry an'izany tsy mieritreritra ny amoakanao tamina rehefa hiditra eto Madagasikara ianao tsy maniry an'izany tompoko misy vahoaka ny fety manery natongavana amin'izany zavatra zany anty radio za mba mitodika aminao Andriamatoa filoha ndao hiresaka dia ndao hanaova rafitra tsy misy eritreritra ratsy eto na kely aza tsy ianao ny problème manay
atao anatin'ny RCR rehefa nazavaina zay ary natezitra olona maro be lehibe zay eny misy ahatra tsy mety ao anatin'le fitondranao mety ho fanainina le izy mety tsy ho fanainina fa zay mahita hoe rafitra le problème tsy maintsy miaro teny ianao vokatry ny rafitra nandehananao hatramin'izay io ane tsy responsabilité ny président Rajoelina nge no napoaka an'izao crise zao fa nisy olona manodidina anazy mandrangitra n'le vahoaka atongavana amina crise tezitra ngeny olona e maheno an'izany hoe mpanao lalàna ianao tsy maninona na dikena aza ny lalàna marary nge zany an'le vahoaka ianao mpanao lalàna tsy maninona mihitsy na dikena aza le lalàna de mijabaka tokoa le mpitondra fanjakana hoe tsy maninona ho na dikena aza ny lalàna disy fe zany le filopirenena am'izay lafin'izay zany délestage zany ane efa teo hatramin'ny andriamatora Jonary Mampiana tany aloha tany hatramin'ny andriamatora Valomany efa tany ny délestage fa maninona ny taminao de zay nataon'olona motif anesorana anao noho izany efa problème efa teo io fa endrena re tompoko raha zay mba heritreritra ao anasoa Madagasikara zay inoko fa misy an'izay ao ny abeany tsy fantatro mba nisy initiative atao ndao tsika anangana rafitra vaovao satria izahay tsy nieritreritra ny anao inona nanao inona anao fa ho voataziko ve ny hafanampon'ny olona mahatonga an'ireny zavatra mitranga eny ny arabe reny noho izany mieritreritra hitondra firenena de tsy mieritreritra ny nisy ratsy an'izaniza ianareo efa chef d'état rehetra maromaro nareo nio azo atao re tompoko no miresaka raha ohatra ka mbola tsy hitanareo fa tena hitahitam-bahoaka tokoa io mitranga io de toy izy ary le heverinareo fa mety fa za miteny anareo fa na oela na oaingana de makany ny faharavany rafitra io izao zava-misy zao ianao zany manaiky ratsy amin'ny Florajoelina zao le andao lazaraza version ndraiky ifampidinika ina moa maharatsy mifampidiniana averiko indray mandeha nidika hoe fampidinika tsy nidika hoe ifanaiky eny eo hoe fa manaiky zany matona anaiky nanantona tsy zay le izy fa alefa aloha le fampidiniana ataovany biblika raha ohatra ka atahorana ny azoko antoka fotsiny za tsy amadika mivoaka malagasy matoa zany manaiky de aoka nyvoaka malagasy atoky fa efa tsy namadika hatramin'izay matoa tsy manaiky zay fampidinianao de misy antony zany matoa tsy manaiky efa mba niantso anao ve izy na ekipa sarotra aloha mamoaka secret ohatran'izany satria firenena andresahana raha misy an'izany mantsy de misy an'le ekipa nyray mbola tsy ho faly ihany koa azadino fa na te hiala aza ny filopirenena de misy olona ao mahazo tombotsoa am'le rafitra mbola tsy te hiala ihany koa ka raha ohatra izy ka mieritreritra ny anao an'izany ka ho avoaka ko hoe mieritreritra anao an'izany izy de ho vonoiny fotsiny zay mirahalahy de miara-maty zay de rava le vahaolana eritreretina na izana izy maty nge ao anatin'izany noho izany misy limite zany amin'ny mampitondra fanjakana ny tena raha hoe mieritreritra hitondra de misy limite hoe misy olona tsy afa-po ato misy olona tsy afa-po ato tsy eona mihitsy ny etahitan'ireo olona anankiroa reo fa tsy maintsy ataonao nefa milatsaka eo voany hoe mitondra firenena ianao de mitondra fandamina noho izany tsy pour tsy contre ianao fa mijery hoe ahoana ny voana amin'ilay crise ka zavatsarotra ny tenenana aminao hoe io izy fa niantso anahy izy avy nareo fa ena tsy zany nge tsy fandresena nge ny tadiaviko hoe nandresy azy zany fa niantso izy tsy zay nge le tadiaviko tsy fandresena ny tadiaviko hoe za nandresy anazy aloaloha azava tsara le resaka fa tsy any am'izay ego zay hoe za zany ny mafitenao tsy zay le RCR ahoana ary zany le hoe amerenana ny atokisan'ny vahoaka malagasy ho anareo mpanao politika mamerina anazy nge zay io matoa zay tsy mivadika mame modely zay io le mpanao politika nge raha ohatra koa na mitapitaka sy nisan-karazany mbola rafitra koa nge zany sarotra nge le rafitra misy atsika sarotra be le izy de na mamindrao azy ianao de voatery anao hiaroka ianao zany assistant parlementaire ohatra de rano le député anao hoe ndana mba ataovy zay arovan'ny olona atsika fa mafimafy ty tolona ty ianao zany mivelona aminazy any aminazy ny karamanao andevy ianao sa tsy ande na dia tsara velona tsy fotsiny ary ianao de eny ary fa lasa zany izy le député zay nge masarotra be an'le izy fa le rafitra mihitsy no problème mba tsy efan'le député manao an'izay tsony ahena ny poids ny mpanao politika ao anatin'le décentralisation de manangana ny ho filankevitra ambony olokendro itsika de io ny manara-maso ny mpanatateraka rehetra any am-base satria lasa misy parlement communal io zany na conseiller communal de misy parlement régional de misy au niveau district le député efa eo reo ange olo mbo fidy reo ngareo azy tsinitsiniavina tsy azitsika tsinitsiniavina reo tsika tsy hoe andeha analan'ireo akory ny atao tanjona hoe mialanareo fa reo tsy maintsy atsona de ahoana ny tazomana an'io
position io hoe io anareo vafidim-bahoaka enona ny teninareo raha misy sarisary mandeha am'izao fotoana zao a dia isy rafitra roa zany eto ny rafitra anankiray a le oentin'ny vahoaka zaynzay da reo tanora mitahaky ny fialan'ny filohampirenena dia eto atokilany nefa ny rafitra anankiray ny filohampirenena zay mbola mandrafitra ny gouvernement am'izao fotoana zao ahoana ny mety hokisarisary zany mety hitranga afaka heritaona na afaka roataona na da ataontsika hoe afaka volana vitsivitsy satria misy tsy maintsy ivandony reto rafitra anankiroa ary voalazanao teo hoe atahorana nisy fisina ady an-trano zay mitarika fampitehana nefa zany dia eo ihany koa ny olana anankiray misy eto amintsika misy resaka anao atao hoe consciencisme eto amintsika misy ny olona tena efa tonga saina fa zay tonga saina rehetrarehetra dia lasa mitsoaka Madagasikara daholo any ivelany zay vao mitondra le fanehoan-kevitra hoe zao ny tokony atao zao ny tsy tokony atao ahoana ny position ny Lazarus Aversion malona zay tranga anankiroa mety izy zay mamy miaina iady zay raha teo angamba ny anaranao iady mamy miaina tena mamy miaina tsisy azo miaina tsiny complémentaire ny olona rehetra mifameno reo zaza sy tanora mandeha amin'ny arabe reo ve dia eritreretinareo fa tsy nahazo permission tamin'ny ray aman-dreny miera tamin'ny ray aman-dreny namaka fa manina ny ray aman-dreny no manaiky ohatranazy zao tratra lacrymogène dia torana tamin'ny 22 juillet 2013 tsy mazaka tsony zany fa raha mainao le lacrymogène tonga dia tratra ny avokavoka misy ray aman-dreny ohatra trano be dehibe any trano any dia le tanora mba matanjaka sisy anao lefa danynareo mitolona fa zay efa reraka fa zay mamela anareo zay manoana anareo zay manaritra sakafo anareo ina moa maharatsy an'izany ary ho an'le olona marefo zay tsy afaka makeny akanjo omentsika tsiny ve izy ary ho an'le olona hoe mba mahita fivelomana ny ivelany zay tsy afaka mahita mandeha ny akanjo omena tsiny ve izy misy olona be dehibe zany mandray anjara amin'ny tolona io fa tsy hoe io ankanja io no atao hoe mandray anjara amin'ny tolona zay kosa aloha tsara mari atsika misy zandary be dehibe aty ambadika tia manao zay desamorcena ny famonoana olona io fa zay tretinareo hoe mitovy daholo ny zandary rehetra azay tretinareo hoe mitovy daholo ny tafika rehetra misy général be dehibe efa retraité manao zay desamorcena ny lacrymogène io fa tsy afaka makeny akanjo izy satria izy marefo ka arakarak'izay condition zay no fandraisana anjara misy mandray anjara eny ambony ordinateur fotsiny manaparitaka ny vaovao rehetrarehetra zava-dehibe nge zany ka raha andeha moke moa zany izy dia inona ny hitatsika amin'ny réseaux sociaux tsy hitantsika nge zany any misy olona manao rédaction any misy olona mandeha maniraka mpanao gazety any rédacteur en chef rehetrarehetra manaraka akaiky io zavatra io any amin'ny toerana misy anazy any mandresy lahatra mifamienitsika rehetrarehetra ka ahoana ho ianao ny evitena an'izay hoe misy rafitra roa hatreto aloha tsy misy hoe fanangahana gouvernement andalambe sady tsy hisy an'izany tsy gouvernement le ho atsanga tsy régime politique le ho atsanga fa système politique noho izany tsy possible hoe anangana gouvernement teny andalambe izahay dia hoe ty ny atao prime ministre tsy azo atao zany ka raha azo atao zany dia efa natao fa mbola régime politique zany tsy mavaha olana zany zay fa toy izanay ny tolona mampirisika ny tanora tsy emitra hoe toy izy le tolona fa manao zay azonay atao koa ny ray aman-dreny rehetra ny avy any ivelany ny influenceur ny créateur de contenu mpanakanto rehetrarehetra mbola be dehibe no avy any akanjo eny amin'ny fotoana mamety azy fa araka ny toe-pahasalamana misy namako zao ny araka ny tolona tamiko tamin'ny 2013 teo akaikiko mihitsy izy tamin'le lacrymogène mipoka fa hatramin'izao izy tsy tafarina fahasalamana omeko tsiny ve zany olona zany raha tsy afaka makeny zay mirahalahy mianaka ny miatrika teo za koa tratra nipika ny lamosika ty nipetrahan'le zandary teo ambon'ny pick-up teo hitatsika ihany fomba fanao zandary dia nipika le azo ndamosina dia na raha misy takaitra zany zavatra zany mba misy tavotra koa zany le olona fa tsy hoe hitovy daholo ny fahasahina ho an'zay nomena fahasahina araba soa araba tsara ho an'zay mbola tsy mahana fahasahina tsy mitovy ny degré tsy mitovy ny adrénaline ao anatin'ny vatan'olombelona tsirairay fa mila considéreny zany rehefa mitondra firenena fa tsy hoe tsisy ilana azy akory zay tsy any akanjo mampatahotra mantsy amin'izao fotoana izao atahorana overenjavy mitahaka ny hetsika fotsy ity hetsika ity satria raha mijoro ny gouvernement dia atao hoe atody-miady amambapy any ny vahoaka malagasy tsy azaka ny lacrymogène fa teny atao isanandro hiatra manainy reny olo reny ka rehefa mandeha fotoana mety horeraka ihany koa ny olona dia mety mimienana izy dia lasa verenjavy zay ny matiteraka zay raha mbola misy sahana hiditra anaty gouvernement raha mbola misy sahanao prime ministre eno eno ny feo hoe iriana no voateny prime ministre dia mba mitodika aminareo candidat rehetra da nange mba hijehenao ingeny zavatra agnitakiny mekolo
zany tsy mahavitavita mikolo reny tanora ohatrandre ve nao melesina atsika de tsy mba hovaky ve mifonao renympianakaviana raim-pianakaviana hoe mararika izany teny zany hoe vonanao faty any eny atodiko any andreo prime ministre zany eny tompoko sezany ianao voninahitra ny ianao fa ny zavatra azoko antoka tsy havita nin'inona ianao de aorina kely ao itoy nytolona rehefa tsy voavanareo ary tsy havahany io zany nareo efa ela no ny tenin'izany tsy mahavahany io zany nareo a na iodika avy na iodika avanana tsy fahavalonareo akory zay raha mitenin'izany fa ola nianatra fotsiny jereo ny zavatra andresahana rehetra hatramin'izay a raha tsy tanteraka le izy de mpandainga izahay fa raha tanteraka le izy de mba sokafo mifisofinareo na ny ilany fotsiny aza hoe aiza zany lalantsika manaraka lazaraza version raha afaka menao anay nareo de atorina ireto ny lalantsika manaraka tsy misy ady io tsisy problème io sahany mitenin'izany tsy misy victime ao anatin'io a fa tonga mbola latabatritsika de afaka mipetraka hoe dahoary a zao nandaminatsika azy raha tsy hoe anareo mihitsy ny any fa lindra te ady te ahita fatin'olona de veriko any sao de mba ren'olona maty reny no ipotra ny antranonareo any androany alina aorina nafatesan'le olona mbola malagasy any angamanareo a mahatakatra n'zany zavatra tiako tenenina zany zava-misy a sary anankiray raha toka tena tratra le tanjona ho an'izay de sy reo tanora mitarika reo fitokonanareo sy fihetsiketsehana mametra-pilana tokoa ny filoham-pirenena inona zavatra endasany lazaraza version ivadika fiaraha-mitantana ve le fitantanana ny firenena sa hoentina miaramila sa hoentiny ny filohany ateny meran-doolona am'izao fotoana zao zay tsara toerana indrindra hitantana ny firenena raha toka misy zay filany filoham-pirenena ampirinazy zay raha mbola io régime io no mijanona eo de mitoy nytolona mazava angamba zay ny zavatra tadiavina de zavatra hafa mihitsy ny hiérarchie amin'ny famahana olana na ny dingana de tsy maintsy mefara eo ampelatana ny force efa miady ny ankizy anankiroa ao an-trano de zay afaka mitefa-tsofina irery sisa afaka mamahazy fantatra reo ny tiako tenenina tafika ihany a directeur militaire za tsy miteny hoe manaova directeur militaire fa hanova rafitra fa ny directeur militaire zany a zavatra hafa itsika miara-miaina eo anivon'izao tontolo zao ny fomba idébloquer atsika vola ao anatin'zay directeur militaire zany raha finance publique andresaha mbola problème ny psychose na ny tahotra ateraky zany eo anivon'ny fiarahamonina efa fantatritsika ny lonolono ny fiarahamonina ho an'reto le mamono ny vantana pistolet nge ny entineny akazy sa hoe misy pistolet bala blanc ka otso mba ampianara ry zareo raha misy zany no zany misy lonolon'ny fiarahamonina ao ka rehefa directeur militaire de ho alefanao ny miaramila rehetrarehetra idiriger dina ny afaran'zany tsy vahaolana koa zany anjara miaramila mampiantso ny force misy ohatra teo ny raisiko tany 1991 ny tsy ampy tam'le izy a de tonga hatranina contrat social fa tsy mijanona fotsiny amina convention politique zany ny 24 heures ane zany zany angamo efa vitan'iny institution zao ianao nga mahita institution miasa sa anao mahita piasa-patsaka de mahavita inona io ke raha vao tsy le feno vahoaka ny enonao de ady io e isorana be dehibe re tonga saina hoe tsy mety io raha tsy meno feno vahoaka efa vita ngeny institution e nga manao inona nga hoe institution reo zao ny zandary rery sisa dina le ataony mivavy le problème efa tsy miasa nge izy ny mpiasa nge any ampiasa-panjakana rehetra miandro consigne fotsiny hoe mody miasa hatram'y 12 de manao tory andrano ty miasa de rahapisy tsy miasa de miandry an'le crise hoe manao na fande rehefa mafanafana de mahazo telefona daholo hoe ndana mody zay ve zany ny ataontsika anatin'ray volana ina ny administration mandeha am'zany vita ve filaza zany sa ina ny filaza zany toky vita nge zany e fa déguisé fotsiny izy fa itsika matahotra le vocabulaire vahiny hoe misy vita institutionnel crise institutionnel zao tsy any le izy itsika malagasy do atao teny gasy le izy mbola miasa ve reo olona reo zao aiza ho aiza zany ny ametra atsika ny fiangonana ray mandreny ara-piangonana mandozo zava-misy zao manodidina mbola tabatra fiangonana ray mandreny ara-drazana mpandrarà société civile rehetrarehetra miaramila dao mbola tabatra za vonona tsy miandany anaty valeur anniversaire raha tsy miandany amin'ny fiangonana
tsy miandany amin'ny fiavinana foko tsy miandany amin'izanizy zay fa mitsangana mahitsy eo voany raha vao miandany eo ianao andramo zany mahafantatra zany daholo igny mamparany ersera tsisy fiandanina zany eo a fa zavatra madiso mahitsy no ivoaka eo mahazo matoky an'izay ny tafy ia miazakazaka de miazakazaka ny fotoanantsika lazaraza verson am'izao fotoana zao inona ny mety azo anao amehezina zay voalazantsika rehetrarehetra teo zay sy ny vision ny RCR mety afaka ray volana na rovolana na heritaona mihitsy ary raha crise prolongé io de asakifitsika io no dingana farany ahafahana manangana Madagasikara vaovao raha ohatra moa ka reraka isika rehetrarehetra fa samy tsy mahita hoanina de iverina anaiky ny zavatra misy eto ihany de anjaran'ny tanora afaka folona roapolo taona indray zany no mitsangana fa tsoroko fa tsy navita ny vitanareo zahay ianareo génération Z tsy navita ny vitanareo zay mingavy anareo zay tohizony tolona fa zay tsy navita ny azony atao de ny manampy anareo mitondra makany amin'ny vahaolana raha ohatra moa mitondra fanjakana ka noy an'izay zany de atao ahoana fa raha omeko statistika ianao tao alohan'ny crise fotsiny efa manjato ny maty tany Congo crise fezansa iny manjato ny maty tany Congo ny teny Mbombalaza firy ny tany Ambositra firy reny provony le rafitra maty daholo zany hoe tato anatin'ny ty taona ty fotsiny ny accident-ny tomobile sy moto de fa amanjatonjatony zay le crise tsangan'le crise de manahoana zany ray aman-dreny maty zaza teny Mbombalaza reny ve zany no iandrasantsika hoe tonga ny tokantranontsika le fahafatesana mandondona isam-baravarana noho ny amin'ny rafitra ianareo ve nahita olona voasambotra hoe sakafo lany daty voaka amin'ny gazety fotsiny hoe misy sakafo lany daty tratra tary fa tsy nisy olona nygadra na ray azy rafitra nge zany zany hoe ministèren'ny commerce ampiasan'ny commerce rehetrarehetra de manaiky le changement etikety fotsiny hoe soloa le etikety rehefa lany daty de miaina vola kely ny mpiasa-panjakana ny dikan'izay en danger daholo tsika rehetrarehetra raha tsy miova ny rafitra satria hividy sakafo anao rapitso efa etikety siziny ao fa zavatra lany daty no hoaninao botulisme zany de izy ka raha anao bontolisme am'izay mifanjakana hoe anao bontolo tohizana amin'io zavatra io de ho fato tsiponina tsiraray etsika ary tsy afaka miala am'zany nareo fa mitodika makany amin'ny taranakareo le izy satria tsy zay reny nge nananjanaky hoe le fanandafy venareo de soavin'ny fahafatesana fa nga iny misy frontière sisy frontière iny sisy frontière fahafatesana noho izany anjaratsika rehetrarehetra mandinika raha ohatra ka crise prolongé io raha ohatra moa manaiky mpitondra fanjakana ny député ny lo olona rehetrarehetra hoe ndao ho arosy ty vahaolana ity aha tonga izay de miteny hoe ndao ary zao nanaovantsika azy légitime eo fotsiny ny vahoaka efa am'légitime eo hoe ndao ry RCR fa vonona izay zay tsy anara le vahoaka ka fandaminana fotsiny ho iza no mbola tsy hidinana eny fandaminana ny antony fizarana andraikitra fa tsy manakana ny laza hidiny eny zany zany efa nidaridaridina teny efa nampangaina nytondra basy nytondra vimaranitra ohatra ny nahazo ny député radiation iny ka efa tsy zavatra mampatahotra avy izy zany ary za de azoko antoka fa ho faty na hoela na ho aingana 90% ny olona de eo ambony fandrina ny maty zany hoe olona tsy mihetsika le maty kina moa ny angazo sakana na fahafatesana na mijanona ao an-trano ary fa za tsy mahavanjatra ny andro afatesako sy ny toerana afatesako fa tonga fotsiny hoe mba hitondra ny tolona hiaraka voaka malagasy rehetrarehetra fa tsy maintsy nytoy ny tolona zay aloha nydingana voalohany afatra ho an'ny mpitolona zay afatra amin'ny mpitona fanjakana mbola mahana varavarana lehibe nareo voahana mbola tsy ao an-tranonareo le laky rimozaine de jereo varavarana io ivoahanareo moramora de mba mikopakopa tanana nrehetrarehetra tsoatra toko mametra-pialana zany ve ny filoham-pirenena tsy izy rery tsy izy rery rafitra le problème averiko na mandeha fa tsy andre matorajoelona ny problème eto fa rafitra fa nisy olona manapaizana nge nitondra teo aloha teo fa tsy natafavoaka satria rafitra ka zay fomba ametrahana an'izay hoe ahoana ametrahana rafitra vaovao fa tsy hoe tsy ampy raha ohatra ka metra-pialana fotsiny izy laza atao président zany fa izy miala non
tsy zay izy tsy zay le izy makasitraka anao lazarazaverson tao anatin'izay faneho-kevitra zay a nizara ny fomba fijerinao makasika ny raharaha-pireneny eto amintsika am'izao fotoana zao a akasitrahaka ihany koa ny mponao gazety misy lany menjanahary a sy toky benjamina niaraka natotoza zao fandarana zao makasitraka atsika rehetra tany atokantrano tany nanaraka zay hatramin'ny farany mihitsy zay président lazarazaverson fa mbola izy fotoana idirentsika lalindala kokoa makasika ny politika oetsika narenana ny madagasikara ty ary mino koa zay fa mbola maro ny vahoaka ny atokantrano any mangetaetany zay fandarana manokana manaraka izay mbola izy ve ny fandarantsika manokana takan'izao raha misy ny fandarana manokana dia raisitsika tsirairay le fanovandravitra ahoana ny anarenantsika ny jirama ahoana ny anarenantsika ny ary madagasikara ahoana ny anarenantsika ny efa niomanana zany raha ohatra ka tsy voafeko l izy a dia mitondra teknisianna mafiain'l izy hoe io le teknisianna fa zay moa zany tsy misalovana andraikitra zany fa dia hoe zay mahay an'l izy nareo zao mpanao gazety eto dia raha azony any atao zany hoe ny rcr daholo natsona dia ao nareo mametraka fanontaniana fa tsy mety zany nareo mahay an'le mametraka fanontaniana dia atsonay zany nareo rehetrarehetra zany hoe atsona daholo nola rehetrarehetra hitondra le fanatsarana isaky ny secteur azo antoka fa isy zay a raha ohatra ka mbola mazoto mvahoaka malagasy hoe rcr hitondra le fanovandravitra azoavainy zay ianareo nisorana be debe niaraka teto nisotra tsy nisorana mametraka fanontaniana ary ny zavatra anazarantsika ny olona manomboko zao eto am'ty fireneny ity dia tsy zavatra amboamboarina ny resaka ka hoe ianareo etsitsitsy ana eto a fa tsy mety koa zany fa mpanao gazety samy avy amina toeram-piasana samy hafa ianareo reo a samy manana zay mety firehkevitra sy ny rehetrarehetra sorana be debe ianareo a fa mino zahay fa mitondra fanazavana mivoaka malagasy zay a nitoy ny tolona ary mitodriky mitondra fanjakana hoe mba ianoy a ny feo eny an-kianja mankasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy eo anaovana mandram-piona ho amin'ny manaraka indray